Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny olona tokony hialain'ny kristianina vady. Izay indray no entina amintsika amin'ny ity vidéo manaraka ity. Iriko mba ho hitan'ny tanora kristianina rehetra na lahy na vavy izay mbola tsy manambady mieritreritra ny iroso amin'ny sehatry ny fitiavana ity vidéo manaraka ity. Ny masotsivana na ny critère dia azo zaraina roa. Misy ny masotsivana fototra izay tena tsy azo ialana mihitsy. Anankitelo reo ho resahako rehefa avy eo. Fa misy indray ilay masotsivana mpanampy izay azo ialana, tsy voatery hoe tsy maintsy misy. Ao anatin'izany ohatra ny tarehy sy ny bika. Ao anatin'izany ny taona, hoe firy taona na firy taona. Ao anatin'izany koa ny fiaviana sy ny hoe za tsy hanambady gasy fa tsy hanambady vazaha fa gasy, arakarak'izay safidinao zany sy ny maro tsy voatanisa. Fa rehetrarehetra reny dia zavatra mpanampy. Zavatra azo afaka misy, afaka tsy misy daholo. Fa ireto zavatra anankitelo reto no fototra izay tsy maintsy tokony ho jerevana tsara alohan'ny tenenanao hoe eny amin'ny olona anankiray mitory fitiavana aminao, alohan'ny tenenanao hoe tiako ianao amina vehivavy anankiray. Dia reto ny Korintiana voalohany toko 7:17 io no misy azy, ao no misy ny valiny. Io Korintiana voalohany toko 7:17 dia tena miresaka ny amin'ny hoe fitiavana. Io ny toko izay tena miresaka momba ny fitiavana betsaka indrindra ao anatin'ny soratra masina. Azavainy tsara natao hoe fitiavana. Kanefa eny amin'ny farany rehefa mamitiny izy mamarina ny toko io dia izao ny ambarany ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra. Le mitoetra io zany dia hoe reto ny zavatra tsy azo ahozongozonina, reto ny fondement, reto ny base. Raha vao miresaka momba zany fifankatiavana zany tsika, tsy azo ialana, tsy maintsy miaraka amin'ny fitiavana reto zavatra reto. Voalohany hoy izy ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Resiko tsirairay ilay izy. Ny olona tokony alaina vady zany dia voalohany olona mino an'Andriamanitra. Jereo tsara ny finoany. Manahoana ny finoan'ilay olona. Sao dia olona tsy tia an'i Jesosy Kristy. Sao dia olona tsy mivavaka an'i Jesosy Kristy akory. Sao dia olona tsy manaiky an'i Jesosy Kristy akory. Ny olona ho vadianao, ny olona ho ekenao. Raha rehetra tsy atsatra mifakapana hoe hiaraka aminy afa zany hanova azy. Raha ohatra ka tsy vohovanao izy mialoha ny fanambadiana dia aza miditra. Aza mandany andro aminy mihitsiny. Fa raha ny tenina jerevanao soatra masina, zany nanisany nahavoan'i Solomona satria niaraka tamina mpanompo sampy izy, niaraka tamin'ny jentilisa izy. Ny hafarany moa na ny fanjakana raha rava mihitsy vokatra zany fanambadiany tamina olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra izany. Ka mila jerevana tsara io. Be dia be ny karazana finoana izay tena manohatra an'i Jesosy Kristy. Reny finoana reny dia tena miteny aminao fa raha vao tsy mivavaka amin'i Jesosy Kristy izy, raha vao tsy manaiky ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy izy, aza miditra. Fa zava-dehibe izay finoana izay fa hitaonanao hiala amin'i Jesosy Kristy izy. Ka zava-doza zany. Masahi mihitsy tahaka ny ampifity miteny manao hoe raha mbola tsy an'i Jesosy ianao dia azafady, dia mampamangy. Zany tena mila anantsika izay fahasahin'izay, fa io zany ny fototra anankiray voalohany io. Ny faharoa dia ny fanantenana. Ny olona tokony alain'ny kristianina vady dia olona izay misy fanantenana koa ny avenira miaraka aminy. Mba jerevana ihany le hoe ity olona ity ve avelona. Manahoana ny fiainako raha hiaraka amin'ity olona ity fa tsy hoe dia tiako fotsiny izy dia hiaraka hivady zay nefa tsy mitsinina akory, tsisy ninina akory eo am-pelatananareo. Fa raha jerevanao ny Genesis dia ny olona tokony haka vady dia izay olona hoe andaony ray sy ny reny tsaikambana ny vady, zany olona afaka andahoan'ny dada sy neny, olona afaka ny aleo tena, olona afaka ny amelona anao. Fa tsy vitan'ny hoe fitiavana sy fakanisana am-piangonana fotsiny koa ny fanambadiana fa misy vola ao. Ka mba tsara jerevana ihany zany manahoana ny avenirako raha miaraka amin'ity olona ity misy fanantenana ve ny avenirako. So dia olona hamotika anao, hamotika ny aveniranao, hamotika ny fiainanao satria izy lasa parazita eo amin'ny fiainanao fotsiny. Tsy havitany ninina amelona anao akory. Zay zavatra zany jerevana ihany koa. Ary ny fahatelo farany dia ilay fitiavana. Io zany lehibe amin'ireo. Manahoana tianao ve ilay olona. Ny olona tokony alain'ny kristianina vady dia olona tiany sady tia azy. Io zany ny tokony ho zavatra lehibe indrindra. Hoe manahoana azonao antoka ve fa tena tianao, mahafinaritra anao ve miaraka amin'ilay olona. Ary ilay olona ve tsapanao hoe tianao izy amin'ny fihetsika izay ataony, amin'ny zavatra izay teneniny.
zay zavatra eny isan'ny zava-dehibe aza manaiky andreny fanambadiana teriterena reny na inona antony aza manaiky ho teriterena nambady zany fa aoka mba ho ny fitiavana no ibaiko ny décision raisinao na fanapa-kevitra raisinao hoe hanambady na hiaraka amin'olona anankiray fa tsy faneriterena noho ny antony samihafa. Raha fitiniko zany dia izao reo zavatra telo reo zany tsy maintsy jerevana tsara rehefa alohan'ny iarahana amin'olona anankiray. Aza miandro hoe lany efa taona niaraka taminy fa melohan'ny hanekena azy mihitsy hoe hiaraka aminy dia dinio tsara aloha manao hoe manahoana ty olo ty, manahoana ny fotoany, manahoana ny fiarahako amin'ity olo ty, misy avenira viara hiaraka amin'ity olo ty, fanantenana ary manahoana tiako ve ty olo ty ary ty avy ty olo ty. Reo zavatra telo reo zany tsy tokony hisy latsaka mihitsy reo na iray aza. Toko telo mamasana andro reo ny amin'izany atao hoe critère hoe mahasivana hangalana olo vady zany ka raha misy ray amin'ireo tsy ao dia mitongilana foana io vilany io, mitongilana foana ny tokantranonao dia izay ny mahatonga ilay olana be dia be tena sahirana ry havana ny mpanompon'Andriamanitra mamaly antsika satria be dia be loatra tsika mandefa taratasy mandefa olana hoe manana olana ohatran'izao ny amin'ny olona miaraka amiko fa izy ohatran'izao zaho ohatran'izao manao ohatran'izao izy tamin'ny voalohany izy ohatran'izao rehefa tena dinihana tany mifototra mihitsy ny tsy ampy tsy voajery tsara le bazy fa maimaika fotsiny tsika amin'ny hoe hay ty manam-bola dia le vola fotsiny critère fa ianao tsy tia anazy akory izy tsy mivavaka akory na koa ianao maimaika fotsiny amin'ny hoe hay ty olona ty zao tiako dia tsy nijerevanao akory le resaka hoe finoana tsy nijerevanao avy eo amin'izay afaka ny herintaona fanambadiana tsy roa volana sy tapany ny faharetany fanambadiana zany mandrakizay zany lamban'akoho zany ka fato ny isarahana ka rehefa tsy mipetraka tsara reo bazy ireo dia lasa tsy fiadanana no entinao anatin'ilay tokantrano fa tena lasa fahoriana. Ka dia mampahirantsika kristianina natao antsika kristianina ty video ty fa raha olona tsy kristianina no mijery an'izao satria tsy mino ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia fahadalana ho azy zany fa ho anao kristianina dinio tsara fa ankehitriny dia ireto zavatra reto ny toetra fototra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Raha nahazoanao izay video izay dia zarao ary sujet mihany koa ny pejy marika 16 fa mbola marobe ny fampianarana kristianina ho hitanao ato anatin'ity pejy ity dia samy tenin'Andriamanitra.